Kavalina ito klasik vavy oerabana anao misy tokona barabarana amin'ity an'ity. Ao anatin'ny fotoana ny fampalala vaovao ny Alma TV izay anasananao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Aty ampianao dia ampatsifina isika rehetra fa araka ny tatitra sy ny fampatsifana tonga tity aminay dia verina amin'ny lony ny fampatsina herinaratra eto Ambatondrazaka sy ny manodidina. Izany hoe raha nisy ny fatapahana nanomboka tamin'ny 12 ka hatramin'ny 3 volakandro dia efa miverina amin'ny lony izany ka dia ampatsifina izany isika rehetra fa dia miverina amin'ny lony izay famatsina herinaratra izay fa idirantsika amin'izay ny tena lafim-baovao fifampiarabana hatratry ny taona izay no tanterahandro zareo fikambanana Fizafatao na fikambanana zanaky ny faritany Toliara sy ny Fizabe na ny fikambanana zanaky Betsimisaraka monina sy mipetraka eto Ambatondrazaka. Ny farany herinaratra teo maromaro koa dia nialady teo tenin'ny espace laza telo no samy nanatanteran'izy reto izay fifampiarabana hatratry ny taona izay. Mira vatsoa zavotsalama sy tiavotsoana ny mpazakaina no mitondra ny antsipiriva avao makasika feonambeny zanaky ny faritry Toliara ity mitondrisain'ny fikambanana Fizafatao na fikambanan'ny zanaky ny faritany Toliara monina ato anatin'ny faritra loatra mangoro ity ny sabotsy voalohan'ny volana aprily 17 tao amin'ny espace laza tany fotsy no sady ihany koa fifampiarabana noho ny fahatongavan'ny taona vaovao 17 na dia efa ty amin'ny volana aprily aly isika amin'izao fotoana izao. Fiaraha misakafona raha nanofokena amin'ny tampihavanana fanovana ny membre de bureau izay lasan'ny findaterana noho ny asam-panjakana fanehoana ny kolotsaina atandroy ireo no nampiavaka ny lanonana izay nahitanareo zanaky ny faritany Toliara monina eto Ambatondrazaka sy ny fikambanana FIMPTA na fikambanan'ny mpianatry teraka androy izay mianatra ao amin'ny université annexe Thomas na Mbotsilaozana. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanaovan'ny fikambanana Fizafatao aloatra mangory fanetanana sy afatra ho an'ireo zanaky ny faritry Toliara monina eto Ambatondrazaka ary indrindra ihany koa mo ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny tsy fandriampahalemana izay monsieur Lany Tatoato ato anatin'ny faritra aloatra mangoro. Sasananky samy hafa zany ny mpisera vato, ny mpanao vato sy ny Fizafatao. Ny Fizafatao dia fikambanana ny zanakapelezana ny mpanao vato kosa zareo businessman zany mampiavaka azy. Dia kanefa ao anatin'ireo mpanao vato ireo misy mpikambana atao anatin'ny Fizafatao, misy tsy mpikambana satria ny Fizafatao dia olona mipetraka somonina ary manana anatin'ny mazava eto Ambatondrazaka ny olona azo ekena hiditra atao anatin'ny Fizafatao. Dia ny akamaroan'izy ireny zany mbola tsisy anatin'ny fikambanana aloha satria mbola tsisy ny soratra anarana atao satria fiheverany tenany dia olona mandalo manaraka karriera izy ireny dia mandalo ny karriera eto dia eto izy aloha dia mifindra indray ny karriera dia mifindra izy dia mety zay ngamba ny antony mahatonga azy tsy miditra anatin'ilay fikambanana. Fa ny afatra tiako tenenina fotsiny zany amin'izay zavatra ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny resaka fandrindrana ny fandriampahalemana eto amin'ny stratégie ampiasain'ny zareo dia tokony jery tsara fotsiny hoe tsy izay manao fiteny Toliara rehetra dia mpanao vato ary tsy ny mpanao vato rehetra dia avy any Toliara fa tokony hoainy zareo tsara manavaka fa indraindray zany misy olona tsy mpanao vato avy any Toliara voasambotra ny zareo any satria hoe mba manao fiteny Toliara fotsiny dia mpanao vato rehetra. Iny zany tsara fotsiny hoe mba tokony ho tanovana tsara satria lasa mitondra mizaka ny serany ainy zany le olona tsy anatin'ny mpanao vato nefa ny voaroiroy fotsiny anatin'ilay satria manao fiteny Toliara. Tany amin'ny taona 14 no niorina ny fikambanana Fizafatao tato amin'ny faritra loatra mangoro ka atreto tafakatra 500 sy 500 no mpikambana raha ho an'ny distrika Ambatondrazaka manokana no resahana. Saika ahitana mpikambana avokoa mo ireo distrika 5 ato anatin'ny faritra loatra mangoro. Voafidy ho filoha hitantanan'ny fikambanana Fizabe na fikambanany zanaky Betsimisaraka monina eto Ambatondrazaka mandritry ny 2 taona Andriamato Mayana Jules. Fifidianana moa izay nitototsaina ny alahady 2 volana aprily lasa teo no sady ihany koa fotoana natokan'ny fikambanana ifampiarabana noho ny fahatongavan'ny taona vaovao 17 vonina ampiroborobo ny fikambanana ity filoha vaovao ity. Zany hoe raha ny teny mariny fanohizana miasa izay nataon'ny président teo aloha satria nitetsy nisy naharatsy azy ary misy azo ampiana ihany koa nefa tsy misy azo agnalaga. Zany hoe io moa ny zavatra azoko lazainy fotsiny hoe fagnentanana ny Betsimisaraka rehetrarehetra ato agnatiny faritra Ambatondrazaka ato agnatiny aloatra mangoro
zany hoe mbo tokony ho avy hamonjy fivoriana ary hazoto atao cotisation zany hoe fety sahala am'izao io zany mbo fotoana anankiraiky mbo ifankahitany be tsy misaraka rehetrarehetra atao anatin'ny faritra loatra mangoro zany kosa tsy midika hoe tsy avy raha io fa avy reo fa tokony mbo mafimafy koa zany fa resaka anjara satria iaraha mientina io iaraha mitora io za zany raha fidofidoa ihany fa zareo rehetrarehetra io namiko mitantana an'io namiko magnatsara an'io ary mangataka hevitra avy amin'ireo koa zany hevitra mbo tokony hatsaran'izay zavatra zay fa magnentina ny rehetrarehetra mbo samby hetsikehtsika hagnamafy ny ty fikambanana zay aloha fa mbola ho avy ny fivoriana zay atao agnetsiketsehaka andreo amin'ny lafiny maro samihafa isen'ny fifanankalozan-kevitra toy ny fanao isan-taona no raisina teto ireo mpikambana vaovao izay anatevin-darana ny fikambanana no tolorana ropatsa ihany koa ireo mpikambana terabao ary tsy adino ny fiara-misakafo na rahana fizarana nofokena amin'ny tampihavanana nanakoako nandritra ity fotoana ity mo ny basesa zay mampalaza ny foko betsy misaraka fa eo ny lafavao makasika ny fonona indray roso amin'ny fanatsarana ny tempoly misy azy ireo na ny fiangonana izay manabe ara-panazy ny zanaky ny fiangonana FJKM Rahasalama Martyr eny Anosotrafilo Iendy raha tsaina dia volana lasa izay ny fananomboany izay fanatsarana ny fiangonana izay ary dia tsy mitsahatra izay fanatsarana izay am'izao fotoana izao dia rahatsika ny atsika vaovao makasika io amin'ny sary mifetrana rehetra sao manao ro volana taoriny nanomboana ny fanitarana ny fiangonana FJKM Rahasalama Martyr Anosotrafilo miazakazaka ny fivoaran'ny fanatsarana ny tempoly voalaza fanatsarana izay fandrombonan'ireo mpino kristianina ao aminy miaraka amin'ireo zanaka ampelezana vita somatsara ny ezaka izay natao teto amin'ny fiangonana farany teo raha ohatra ka fandravana ny fiangonana teo aloha ary koa ny fandravana ny tao anatiny no natao ankehitriny dia vita haritratra ny tanjona napetraka tao anatin'ny fotoana foy dia zao hitantsika izao ny atin'ny fiangonana zay vita ny altara vita koa reo varavarana zay nokasaina ho apetaka ary efa ao anatin'ny endriny ny atin'ny fiangonana amin'izao fotoana rehetra nandritra n'izay fotoana foy izay iroso amin'ny ezaka karo indray amin'izao fotoana ny fiangonana misy ny fanahitanana ataon'ny komity ny fanondroenana ny amin'izany ny ezaka manaraka ho ataon'ny fiangonana eto Anosotrafilo zany zao dia ny fanaovana karo ny fiangonana raha malala fa ny ezakazaka tokoa ny fandeha miasa satria tao anatin'ny volana maromaro vitsivitsy fotsiny fitatsika ny fizotry ny asa tamin'ny telo volana tamin'ny tany mbola voanandrodana ny tato anatiny dia asotsika efa mahita sato fa vita zao ny faux béton zany zany hoe ny toerana hipetrahany le carreau zany dia carreau io no ezaka atao amin'ity volana tindray tenaina fa vita satria marisika dia marisika kristiana na dia eo aza ny fahaseranana dia tsy masaka ny kristiana zany nao ny asan'Andriamanitra satria n'Andriamanitra tokoa ny asa moiakatry dia manentana antsika rehetra zay tsara sitrapo reto misongapartanina vavilazaka manerina ny Madagasikara mba samy malatanana manome an'izany tranon'Andriamanitra zany satria Andriamanitra ny asa mbola no am'fisiny mpitandrina ity fiangonana ity ihany koa moa ny tokony tsikelezany zanaka fiangonana soroka amin'ny fanatsarana ny tranon'Andriamanitra izay nisaorany sahady sy nakarezany ny rehetra amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fitiavana ny tranony Jehova fa eo ny lambaovao makasika ny fanatanjahantena dia totosany alahady teo ny famaranana ny fifantsarana basketball match triangulaire izay mikakarainy section basketball Ambatondrazaka no izy ity teny mikanja CEG Razaka no natanterahana izay fifantsanana izay dia rahatsika ny atsika ny vaovao makasika io eo amin'ny sary ny vetra naringa samana telo valopolo an'ny BBCA 17 an'ny AS Saint-Pierre io no isan'ny saran'ny ekipa rotonta nandritra ny famaranana ny fifantsanana match triangulaire taranja basketball nikarakarainy ny section Ambatondrazaka famaranana izay totosaina ny alahady folakandro aprily 17 teo tena mikanja CEG Razaka samy nanao zay hafa ny teto na ny andanina ny akilany hatramin'ny minitra farany akana zao ny BBCA ny Amboara
BPCA izay isan'ny andray anjara amin'ny fifanana régionaly NMB ho tanterahana eto Ambatorozaka manomboka ny 8 aprily ho avy izao. Karakarainy ny ligue ny basketball aloatra Mangoro. Section telo no mandray anjara. Misy ekipa lahy dia misy ekipa vavy. Marina fa NMB izy io. Zany hoe sokajy zokony. Ekipa roa isaky ny section no mandray anjara amin'ny ekipa zazalahy. Dia ekipa ray isaky ny section no mandray anjara isaky ny zazavavy. Manana solotena amin'izany ny section Ambatondrazaka, section Parafaravola ary section Moramanga. Etsy an-danina eo aza niezaka ireo ekipa sy tanora eo amin'ny fanandratana ity taranja ity. Mbola lesoko agoavana ny tsy fatombana fotodrafitrasa indrindra rehefa avy ny orana eto amintsika. Akasana feno klasy tompavy nanaraka hatramin'ny farany fampalalana teto ny Alma TV isaorana ihany koa ireo mpanao gazety namana teo amin'ny fanampam-baovao ary indrindra fa ny teknisiana teo amin'ny lafiny kirakira sy ny azavana mameo fotoana indray ao anatin'ny fotoana ny fampalalana vaovao manaraka manao fitafa tompoklasy tompavy.